miaraka aminareo indray ny tenako amin'ny alalany ty fandarana santé hebdo ity miaraba tompoko manasa anareo iaraka aminay hatramin'ny farany. Hita ho mia tanora tsy eto Madagasikara ihany fa indrindra any ampitan-dranomasina any ny olona izay tratran'ilay fahatapahana na fahatsetseman'ny lalandrà AVC ho isika accident vasculaire cérébral. Raha faritana tsotsotra izany AVC zany dia efa fiafarana fahasarotana aretina anankiray izay vao tonga any amin'izay le hoe fahatapahana na fahatsetseman'ny lalandrà izay. Ho hitantsika eo ny tena antony mahatonga an'izany sy ny fisorohana ary ny fandraisana an-tanana moa indrindrindrindra anjara biriky hoentin'ny fandarana ho antsika foana izay le hoe fisorohana izay mba hampiena ny fisindreo olona zany tratran'ity AVC ity. Ho hitantsika eto amin'ny tapany voalohany fandarana androany ny mahakasika an'izay. Ny tapany faharoa kosa aloha hevitra hafa mihitsy aretina vokatry ny loton'ny tanana, zany hoe vokatry ny fihinanana zavatra maloto nampidirin'ny tanana any ambava, ny typhoïde ho isika amin'ny teny malagasy, fièvre typhoïde no ilazana azy amin'ny teny baiko. Ho hitantsika eo ihany koa ohatra ny ahoana ny fisehon'io aretina io satria mety ho tonga hatrany amin'ny fahafatesana raha tsy misy ny fandraisana ny tanana. Avy ary aloha hidirantsika aloha hevitra voalohany izay resahana mahakasika ny fahatapahana sy fahatsetseman'ny lalandrà zay. Mihoatra ny 5,7 sy fitoetsy isan-taona ireo olona mitondra ny taketra vokatry ny fahatapahana na fahatsetseman'ny lalandrà maneran-tany. Manodididina ny 2 volana mialoha ny trangany loza ireto manaraka ireto ireo tranga fanairana matetika hita. Voalohany ny fiakaran'ny tosi-drà, 4.0 ny ambony na maxima, 7 ny ambany na minima, ny mihoatra izay no atao hoe tosi-drà avo. Ny faharoa, faharenesana avizanana be tapoka nefa tsy nanao inona akory. Fahatelo, ny olana amin'ny fahitana mety anjavozavo na mandroroa. Fahaefatra, aretina ndoha be tapoka mety aloloy na fanina mihitsy, ary ny volivoly mararirary tsy afaka baikona na tsy tafahetsika ny ampahany amin'ny vatana, ilany havia na ilany havanana na ilatava sy ny sisa. Ny ilan'le olona zany dia na malemy na marary na mamolivoly. Ny ilany zany hoe ny ilatavany, ny tanany ankavia ohatra sy ny tongony havia, rehefa misy an'izay tranga zay hoe malemy iny tsy mahatahazary na marary dia efa fambaran'ny AVC zany. Na ohatra ary indraindray misy an'le tena zay zany ny azo arovana le hoe ao anatin'ny tratran'izay tapoka le olona dia tsy mahita ny masony anankiray ohatra, dia avy eo ohatrany tsy maray zavatra ny tanany dia afaka iny afaka fifakadiny. Iny tena tsy maintsy jerena iny fa iny zavatra iny zany fambara fa hovoan'ny AVC anao zany. Mila mandehana any amin'ny spécialiste raha ilaina, raha tsy mahavahana zany généraliste azonao. Fa zay zany le hoe azo arovana zany iny zavatra iny ary mora ny fiarovana an'iny zany mba tsy hivadika tena hoe AVC le zavatra. Ny AVC zany dia tsy hoe tapaka ny lalandrà zay ihany fa ny tena betsaka dia tsentsina ny lalandrà. Tsentsina zany ny lalandrà makany amin'ny atidoha dia manakorotana ny atidoha. Io le atao hoe AVC ischémique zany. Zay ny 2/3 na 3/4. Ny tapaka lalandrà vitsivitsy tokoa. Tapaka lalandrà zany dia eo amin'ny 1/4, 2/4 na eo amin'ny 2/3 amin'ny fefany eo zany. Ary ny AVC zany eto Madagasikara dia tanora zao no metanora ny olona voany. Satria zany le fomba fiainana zany hitanao misolo-taoka, rendrarendra, miherinmihinan-kanina, le style de vie ny filazana amin'izany zany no ohatrany hoe tsy milamina dia voan'ny AVC zany. Tosi-drà avo mamaritra ny toe-batan'ilay olona fa tsy vokatry ny fihetseham-po akory no resahany eto. Isan'ny antony voalohany mahatonga ny fahatapahana na fahatsetseman'ny lalandrà. Hypertension zany na tension avo no mampatonga matetika ny AVC zany. Rehefa miakatra ny tension dia hitanao ren'le ranon'ny tiopa reny rehefa tondra-drano dia kikisan'le lalan'le moron-drano iny zany dia ohatran'izany ny asan'ny hypertension. Kikisan'ny lalandrà zany le an'iny dia mipetaka amin'iny zany ny menaka. Mipetaka amin'iny menaka dia avy eo mipetaka amin'iny le mampatsentsina zany dia mipetaka amin'iny le zavatra mampicoagule raha dia lasa tsentsina le lalandrà. Ny tension avo zany dia mety manapaka. Iny le hoe AVC hémorragique raha zany. Fa koa zany manimba an'le
sisin'le lalandra izy dia ipetahan'ny menaka sy ny karazana dia ino mampatonga an'le hoe AVC ischémique satria lasa tsentsina indray le lalandra fa tsy vaky. Antony faharoa mahatonga ny fahatsetsemana na fahatapaha-lalandra ny fiakaran'ny tahan'ny siramamy ao amin'ny vatana na ny diabeta. Diabeta type 2 le mahazo ny olona efa misimisy taona matetika olona matavy na matevitevina ny tratrany efa lehibehibe. Ny diabeta type 1 zany matetika akika mahi. Dia ny manaraka koa zany dia ny menaka. Dia ataontsika hoe cholestérol na triglycéride izay mipetaka zany amina rindrin'ny lalandra. Zay raha misy tension, misy hypertension dia vetivety dia mipetaka zany dia manentsina ny lalandra zany. Ao anatin'izany koa zany ny mampatonga an'io dia mety olona marary fo koa zany. Le manao an'ity le hitanao aretin'ny tanora izay koa zany mila resana zay tanora le hoe infarctus du myocarde. Tsentsina ny lalandra any fo dia mampisy caillot dia iny mety mandeha dia makany amin'ny atidoha dia tsentsina tapoka koa ny lalandra ny atidoha zany. Ny raritsaina na ny stress no mampifandray ireo ny tany-saina rehetra ireo. Ny stress izay saika manetsika sy manaitra ny tsirim-panetana rehetra ao amin'ny vatana. Miakatra ny tositra, miakatra ny siramamy, miakatra ny menaka, enjana ny nofinao, ianao zany nridiridy miandry eo anao, miandry ny zavatra iseho fa tsy mbola fantatrao zany rehetrarehetra zany zany azonao dia mitarika koa zany ao anatin'ny tenanao any le hoe miakatra ny adrénaline mampiakatra tositra, mampiasa ny fo mafy be, mampiazakazaka ny fitepon'ny fo, miakatra ny corticoïde, iny mampiakatra mampisy mahatonga manao diabete, mampiakatra amin'ny menaka. Zany hoe ny stress zany ilaina fa raha ny stress no matetika loatra indrindrandrindra fa lasa hoe fomba fiainana dia matokoa ianao fa tsy maintsy tratran'ireo aretin'ireo anao ary tsy maintsy indraindray matetika tsy maintsy afara amin'ny AVC. Ka fitazahintena zany fitazahintena zavatra lehibe. Manana didy manoloana ny ady atao amin'ny arety mandoza toy ny fahatapahana sy fahatsetseman'ny lalandra ny olom-pirenena tsirairay. Fahasalamana zany dia andraikitry ny tsirairay. Ny olona aloha zany voalohany indrindra ny olom-pirenena zany. Ny olom-pirenena zany dia tompona andraikitra amin'ny fahasalamany. Manaraka zany dia ny dokotera sy ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra zany. Dokotera amin'le fahaizana ny momba ny fahasalamana sy ny aretina zany fiarovana amin'io zany dia tokony zany hety tsara ny fampianarany ny vahoaka zany ny fombafomba fanaony zany ampiletika tsara anatin'ny sain'ny vahoaka, aliana ny vahoaka mikasy amin'izany hoe fahasalamana zany sy ny fitazaina aminy sy ny fiarovana ary ny fitsaboana. Manaraka zany dia ny fiarahamonina ny totsika hoe ny fianakaviana dia manana andraikitra goavana koa zany amin'ny fitazaina ny fahasalamana. Ao anatin'izany ny fanjakana. Satria ny fanjakana zany no karazany hoe miaro ny vahoaka ary raha voan'ny aretina dia mba anana toerana ahafahana mitsabo ny vavo ary miaro ny mbola tsy vo. Ka rehefa nyray amin'ireo voalazako ireo no tsy mahavita an'le andraikiny dia tsy hena mihitsy ny aretina. Ty tariako ty efa mivilana, ty maso ty vavako ty efa mivilana anakaty daholo dia tsy afaka mandeha koa efa mitapoka fahalenana ho anazy zany le izy. Ty ilany droite efa nisy fiantraikany tamin'ity tapany ty ilany droite ty le izy dia efa tsy afaka nandeha mihitsy na hatramin'ity lohako ty aloha tamin'izay ny fieritseretako anazy tena ngeza tena ngeza be mihitsy ny fieritseretako anazy dia hatramin'izao moa mbola manao traitement dia zao hitanareo salama tsara zao. Sarotra ary maharitra ny fitsaboana sy fandraisana ny tanana ny aretina AVC arak'izany. Ny scanner zany ahafantarana hoe tapaka ve le lalandra sa tsentsina. Ny ahafantarana le scanner manahoana ny fitraikan'le fahatapahana, ny fahatsetserana ny atidoha satria rehefa tratran'ireo ny atidoha dia mivoraka matavy dia nefa ny karandoha tsy mihemy mitombo dia voatsindry zany le atidoha dia iny no mamoa tsy mahatsiaro tena sy ny karazana. Scanner zany na IRM matetika no atao zany dia tsy maintsy jerena koa amin'io ny fandehan'ny fo. Io ny alanan'le écho doppler na échographie cardiaque
dia ilana n'le électrocardiogramme zany hoe jerevana ny rythme sy ny fandehan'ny foanao hoe fonao koa ve ohatra misy fahavoazana. Ny zavatra ilaina koa zany rehefa ohatra hoe tsy eonao eo zany a jerevana ny tena ny fiasan'ny ataonao dia mila koa électroencéphalogramme zany hoe aljerena ny courant anatin'ny atodohanao. Zany matetika no zavatra tena hoe matetika ampiasaina amin'io dia ny examen ny raha moa zany ny raha ahafantarana hoe vao ny diabety zay misy menaka sahala amin'izany zany no zavatra matetika atao amin'io. Ny fisorohana no lehibe indrindra ary tsy aivina fa ny ataonao amin'ny vatanao izay ampidirinao ny vavanao izay toe-po iainanao isan'andro no mandrafitra ny toe-pahasalamanao amin'ny ankapobeny. Ny zava-dehibe zany dia miaro ny tenanao mba tsy voan'ny tension mba tsy voan'ny diabeta mba tsy voan'ny ren'le fiakaran'ny menaka be reny mba tsy atavy be na sahala amin'izany mba tsy taitaina lalandava le lazaiko hoe stress zany. Mifampiankina araka izany ny fahasalaman'ny vatana, ny saina ary ilay fanahy maha-olona. Lalina ary mifandray amin'izay ihany koa ny fitsaboana sy fandraisana ny tanana. Ny fampiasana ireo sakafo na voankazo sy zava-maniry lazaina ho mampiena ny tosi-drà toy ny tongolo gasy sy ny garana tsy natao hitsaboana velively akory fa kosa mety afaka hanampy ho fitaizana ny vatana. Satria lafo ary tena sarotra ny fandraisana ny tanana sy ny fitsaboana n'izany hoe AVC izany. Ny tsara indrindra dia ny fisorohana. Inona ny fisorohana tsara indrindra ihany koa? Ny fahaizana mandamina ny fomba fiaina, ny ady fifehezana ny stress izay isany nazavain'ny professeur teo ihany moa no mahakasika an'izay dia eo ihany koa ny fanaovana ny fitiliana ho an'ireo olona izay efa manana tarazo ny tiana ambara dia le hoe efa misy ray aman-dreny zany manana ny tosi-drà avo io satria toe-batana ny tosi-drà avo fa tsy aretina akory nefa misy ihany koa ny vokatry ny fomba fiainantsika ny sakafo hoantsika ny fahazarantsika amin'ny andavanandro zany hoe tsy fanaovana fanatanjahantena ny fahavetesana be loatra efa ny tany saina teo daholo moa zany dia aleo misoroka toy izay mitsabo noho izay le hoe fahalafosana sy fahasarotan'ny fitsaboana izay. Hitantsika teo ihany koa fa mitondra taketra foana izay tratran'izy ity rehefa tsy maty tsy maintsy misy taketra tavela kely foana eo zany ary ny fitsaboana moa zany sy le fanaraha-maso atao dia tena lavitra ezaka ihany koa na izany naty zany nefa misy foana ny azo atao ho an'ireo izay tonga ny mitom-pahasalamana indrindra ny ara-potoana izay tsy endran-drasana fa raha vao misy ireo fambarany tany saina ireo dia manantona izay tom-pahasalamana izay avy hatrany. Akatsika eo ny mahakasika ny lohahevitra iny fa iresaka ny lohahevitra faharoa izay efa natsidika tany am-piandohany isika ny typhoïde, fiava typhoïde inona ny mahatonga an'izy io efa nambara teo ihany hoe vokatry ny loto tafiditra any am-bava noho ny faloton'ny tanana na ny fitaovana ampiasaina ihany koa dia ny atsipiriany kokoa reo rahantsika ato anatin'ny fanazavana. Kilasina ho isan'ireo aretina teraky ny tanana maloto ny typhoïde na typhoïde. Aretina azo no ny fidiran'ny loto ka miteraka otrikaretina entin'ilay bibinaretina antsoina hoe salmonelle. Salmonelle dia misy hoe typhi A, typhi B. Misy karazany anankiroatran'izay zany le izy. Ny tsara marihana dia io koa ny antsonony teny frantsay hoe fièvre typhoïde. Amin'ny teny médical moa zany dia antsona hoe typhoïde fotsiny. Vokatry ny fidiran'ny io le bakteria io amin'ny alalan'ny tanana maloto. Zany hoe rehefa mikarakara na mihinana sakafo ka tsy misasa tanana dia mety tafiditra izy raha ohatra ka misy an'izay le tanan'le olona. Io koa mety fitaovana fotsiny fisakafoanana no maloto. Misy olona mantsy tena manaja tsara ny fahadiovan'ny sakafo saingy rehefa manasa ny vilia izy manasa koa ny sotro sy ny mitovitovy amin'izay dia le rano maloto ihany no anasany an'le izy dia tratra ihany izy rehefa avy eo. Ankoatra ny tanana maloto sy fitaovana maloto ampiasaina mety ho azo avy amin'ny sakafo tsy voasarona ka hipetrahan'ny bibikely ihany koa ny typhoïde. Tonga ny lalitra tonga ny bibikely dia mametraka zavatra amin'ireny sakafo ireny dia tratra ihany koa le olona rehefa avy eo. Na zava-pisotro ihany koa toy ny jus izay mangatsiaka dia ireny mety mamindra amin'ireny olona ireny. Mety misy koa mieritreritra hoe rehefa restaurant tsara na hôtely
kitana zao dia hoe madio foana misy fotoana olombelona nge no mikarakary ny sakafo eo dia indraindray mety tratra ihany koa ilay olona rehefa avy eo zany a dia mila mitandrina foantsika manodidina an'izay zavatra izay. diso ny fiheverana fa ny fihinanana voankazo manta no mahatonga ny tifohitra araka izany. tonga teo ny manga mbola misy tsy latsakorana ozy ny sasany dia mavony tefohitra. Ahoana moa ny anazavana an'izay zavatra izay? Ny voankazo a rehefa mbola tsy masaka izy tsy mitsana dia tonga ny vovoka izay vovoka maina mbola tsy avy tsinona ny orana dia tsofin'ny rivotra dia mipetapitaka amin'ireny voankazo ireny dia izy. Dia misy ny olona sasany a tsy mahafantatra fa iny vovoka iny ange dia mety misy diky efa maina entin'ny rivotra iny mipetaka amin'ilay voankazo ka raha vao tsy avy ny orana dia tsy lasan'ny orana in'lay karazana vovoka iny. Dia misy olona tonga dia maka an'ilay izy dia tonga dia mihinana an'ilay izy a tsy misasa fa fafana fotsiny amin'ny akanjo eo ilay izy a dia mihinana dia tratra izy rehefa avy eo. Misy karazany olona sasany indray a mahita an'ilay voankazo efa latsaka masaka ilay izy a dia eo ambanin'ilay hazo fihinam-boa ange dia misy zavatra maloto hoe mety dikina petrapetraka olona teo fa efa maina dia tsy hitanao ilay izy dia nilatsaka teo ilay izy dia tsy misasa akory a dia izy tonga ianao dia mihinana an'ilay izy. Na koa alain'ilay olona iny dia tonga dia amidiny eny amin'ny toerana fivarotana eny, mety eny ambony latabatra io, mety amin'ilay lafika kely iny fotsiny a dia ianao tonga dia mividy an'ilay izy fotsiny dia mihinana ambolony. Hoy ny fitenenana tsy sasana akory ilay izy fa avy hatrany dia raisina dia hohanina tsy misasa dia tratra ianao a amin'izay fotoan'izay. Zay ilay fanazavana an'ilay voankazo izay tsy latsakorana amin'ny ankapobeny zany. Noho izany a amin'ny loto zany ny tena fototra mahatonga nyity tefohitra ty. Mba tsy hitenena hoe tena mihinana ny diky mihitsy dikin'olona mihitsy a le olona amin'izay fotoan'izay zany. Mety ararikibo andosy anavy be ilay olona nahazo ity otrika aretina azo avy amin'ny tanana maloto ity. Mety mieritreritra ny olona hoe ao amin'ny kibo ihany no misy problema dia ao ihany ilay izy marary ny kibo hoe mety misy zany a feno rivotra izy mizizihatra izy fenofeno eo amin'ny vavony eo dia ohatran'ny te-andolava tsy mahina-kanina azy vokatra zavatra hoe marina zany hoe zava-misy maneno eo amin'ny ilany akavia gargouillement ozy izay dokotera na hoe ohatran'ny misy zavatra rivodrivotra tsapatsapaina dia ohatran'ny manenoneno rivotra zay ngamba ny ilazana azy mifaritra amin'ny akavia eo ambanimbany foatra eo zany misy an'izay zavatra zay. Dia misy indray sasany tsy maintsy mivalana hono tsy voatery mety misy ny fivalana fa tsy voatery mivalana akory le olona fa indraindray ary izy a tohana constipé zay zany mahavoafitaka ny olona dia lasa hoe tsy mivoaka izy roa na 3 andro dia gaga efa hoana ary ny manao zany zavatra zany ohatra ny fenofeno zany tsy tavavoaka midiky zany a fa simba ny microbiote ao anatin'ny tsinay. Zay natao hiaro ny amin'ny tontolon'ny tsinay sy ny fahasalaman'ny vatana mihitsy zany ireo zany manao zay. Fa rehefa betsaka loatra le bakteria ratsy tafiditra le mahatonga ny typhoïde dia tsy resiny le bakteria tsara tsony le izy dia mikorotana amin'izay le tontolo iainana dia zay mahatonga n'le hoe sady mikorotana ny fandevona-kanina dia lasa le olona mereraka izy dia lasa constipé izy a na hoe tsy matavavoaka ntsony a le diky amin'ny voajanahary ny isan'andro iny zany tsy vitany ntsony le izy. Dia rehefa mivoaka koa nefa rehefa dia lasa manao ohatrany hoe débâcle diarrhéique io izay dokotera na hoe lasa mitosaka be lasa feno rano le izy dia avy eo mitohana indray rehefa avy eo. Fa ny tena manaitra ny olona dia le hoe ahoana ary no misy tazo mahery be. Le tazo koa amin'io a dia mahitsy ohatra hoe eo amin'ny 90 degré na 70 degré dia tsy miakatra midina izy fa mahitsy foana sa fièvre en plateau zay ny antsoina azy zany. Ary nga vitan'izany fa rehefa alaina ny tosodran'le olona ka jerena ny fitepon'ny fony a dia normal. Na miakatra ny hafanan'le olona na 9 na 70 degré dia mijanona ho normal foana fitepon'ny fo. Zay ny atao hoe signe pathognomonique de la fièvre typhoïde na hoe tena iavany ary tsisy mitovy amin'izay
mihitsy ny aretina rehetrarehetra zay mahazo ny olombelona zany fa ny typhoïde ihany no manao an'izay zavatra zay. Na dia hitantaratra aza nefa ireo soritra aretin'ireo ny fanaovana ny fitiliana na analizy ihany no tena mamaritra marina ny aretina ka ahafahana mandray ny fitsaboana mifanaraka amin'izany. Rehefa atao analizy izy dia hita hoe misy an'le antikoro zay miforona vokatry ny fidirana io bakteria ratsy io ao aminy, dia io antikoro io zany na le hery fiarovana io no hitan'ny laboratoire dia avoakan'le izy rehefa tena tratran'ny fièvre typhoïde le olona dia tsaboana izy amin'izay fotoan'izay. Mety mahazo ny salan-taona sy ny karazan'olona rehetra ny typhoïde araka izany. Azo tsaboana tsara kosa nefa ny typhoïde. Azo tsaboana tsara le izy misy ny fanafody eo amin'ny 10 andro zany ny fitsaboana azy ity. Ndana manatona topi-pitsaboana dia atao analizy kely fotsiny ianao dia tonga dia hita io karazana aretina io zany. Fa ahoana moa ny zava-miseho raha ohatra ka avelao amin'izao fotsiny hinananana paracetamol fotsiny hinananana vitamine, calcium, magnesium sy ny sisasisa rehetrarehetra io, inona ny zavatra mety loza mety miseho. Ny zava-doza dia izao manimba ny tsinay io typhoïde io, mety misy raha kely mandeha io sy ny sisa fa le hoe mandavaka mihitsy an'le tsinay le izy, perforation intestinale zay miteraka fahafatesana raha ohatra ka tsy tratra amin'ny fotoana ny fandidinana zany. Amin'izay fotoana zany dia tsy maintsy tapahana mihitsy le ampahana tsinay zay misy an'le lavaka. Fandidina lehibe tena sady mandany volo zany no mila dokotera tena mahay azy mihitsy no manao an'izay no zany aza vela ho tonga amin'izay fotoan'izay le izy anenenanao io nefa zavatra 10 andro fotsiny fitsaboana nge raha manatona topi-pitsaboana ianao. Afaka mandray an-tanana sy mitsabo ny typhoïde avokoa ny dokotera rehetra amin'ny ankapobeny fa tsy voatery manantona manampahaizana manokana na spesialista. Ny fiarovana ihany anefa no isan'ny tokony ho atao lahara-pahamehana. Misy ny vaksiny zay entina miady amin'ny typhoïde. Misy zao taloha raha ohatra ka tadiditsika dia misy an'ilay miaramila hoe na gendarme na polisy hanao fiofanana mafimafy izy arabatana le kotrana zay ny ilazana azy dia hoe mitsindrona TAB. Le TAB dia hoe mba hatanjaka tsara hony dia manao an'io TAB io. Tsy mampatanjaka zany io fa miaro amin'ny typhoïde zay raha ny teny marina. Zay le hoe TAB, typhoïde A sy B le voalazako teo zany. Misy koa ny olona sasany zay mety hivoaka ny ivelany izy nanao mission ny ivelany ka mety atahorana mety ho tratran'ireny karazana aretina azo avy amin'ny tanana maloto ireny dia manao an'io TAB io koa izy amin'izay fotoan'izay. Fa ny vaksiny tena tsara ary tokony ataon'io ary takatry ny olona rehetra dia zay ny fahadiovana. Rehefa madio zany ny sakafo zay hohaninao, madio ny tananao, madio ny fitaovana fisakafoana, madio ny tontolo iainana, fidividio tsara ny toerana zay isakafoanany. Aza variana fotsiny amin'le hoe malaza be ity sy ny ohatr'izany mba ahafahana miantoka sy mahatsara ny fahasalamana ihany koa ilaina ny mihinana odikankana indray mandeha isaky ny 3 volana ho an'ny ankizy raha indray mandeha isaky ny 9 bolana ho an'ny olon-dehibe. Tandremo ary ny fisotroana ny rano tsara foana ny mampangotraka ny rano indrindra raha rano amin'ny lavaka moa zany no ampiasainao na rano amin'ny paompy ihany koa azo atao tsara foana ny mampangotraka azy vao misotro. 1 litra sy tapany ho an'ny olon-dehibe raha tsy misy atsemboana be zany hoe raha tsy nanao fanatanjahantena be ka tsemboka be ianao ampy 1 litra sy tapany isan'andro. 1 litra kosa zany raha ho an'ny ankizy moa zany dia efa ampy isan'andro. Rano tsy mamy fa rano matavy zany io lazaintsika eto io fanampy fotsiny reny ranom-boankazo sy ny ronono sy ny sisa izay ho antsika ireny. Amin'ny herintoy izao ary aloha hevitra roa hafa indray no entinay ho anareo mpijery sy mpanaraka ny fandaharana io ny laharana ahafahanareo mandefa ny fanontaniana manitsikitika tsy ho an'ny fandaharan'andro any ihany fa izay rehetra ny rahantsika tatao anatin'ny fandaharana mbola azonareo apetraka amin'io laharana io ihany ny fanontaniana rehetra manitsikitika. Eo ihany koa ny loha hevitra izay tianareo entina atao anatin'ny fandaharana dia afaka arosinareo amin'ny alalan'io laharana ahafahantsika mifandray io. Dia amin'ny herintoy izao indray ny fotoana antsika manaraka mandra-piona tompoko.